Tsara ny mpampafantatra antsika fa andro iray sampirenena ho an'ny vokokomena androany valomay. Nisy ny etsika indrindra nakalazana izany ka mbola hoentina amintsika amin'ny manaraka ny sary momba izay fa ivadika pejim-baovao ahafantateraka isika. Hiovaova ny toetry ny andro mandritra ity herinandro ity raha ny fanazavanany hoe ny sampana mpampafantatra ny toetrandro etsy ampandrinomby. Ho tsara ny andro amin'ny fanombohan'ny herinandro fa somary hangatsiaka izany. Any amin'ny faran'ny herinandro kosa anefa dia somary haka vononandro fahavaratra izany. Fanazavana indrindra hoentin'ny namana tahina rarson sy mamy raha Samuely. Ao anatin'ny 3 andro dia ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny raha araka ny vaovao iray avy amin'ny sampana mpamafantatra ny toetrandro. Izany moa dia noho ny fisian'ny rivotra avaratra azy izay mitsioka amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Noho izany dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny manerana ny nosy afa-tsy ny faritra Sava, Analanjorofo ary Taolagnaro. Antoin'ny toetrantsika zany fotoan'izao dia izay mandrafitra ny toetrantsika izany hoe tsara foana zany ny andro mandritra ny 3 andro fa mety azorana malefaka dia ny faritra Sava, Analanjorofo ary Taolagnaro iny zany. Fanampin'izay amin'izay andro zay dia mbola mafy ihany ny varatra azy zany amin'ny faritra avaratra iny dia amin'ny faritra atsimo koa le atao hoe tiako atsimo zany dia mbola somary mafy hafa ihany. Zay zany manaratsy kely ny andro anatin'ny efatrandro. Ho an'ny maripana indray dia somary midina ihany zany ao anatin'ny efatrandro. Izany hoe raha iverina eo amin'ny 7 degré Celsius eo zany zay maripana zay dia hatrany amin'ny efatrandro any zany no azo zay 7 degré Celsius atsika. Izany hoe somary hidina ihany izy dia any amin'ny efatrandro farany ihany zany dia mahazo ny 7 degré Celsius. Ho an'ny eto amin'ny faritra ampovoantany dia zay mambany indrindra, ny ambony indrindra kosa dia tsy ohatrany any amin'ny 13 degré Celsius any. Izany hoe efa somary mangatsiaka zany tsika amin'izao fotoana izao. Fantatra nefa fa amin'ny faran'ny herinandro avy izao dia hiakatra kely izany maripana izany satria dia manodidina ny 18 hatramin'ny 20 degré ny maripana ary haka vononandro fahavaratra kely aloha ny toetrandro. Aorian'izay no tena hiditra tsikelikely ao anatin'ny andro ririnina isika eto Madagasikara.